Dia manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany indray ho amintsika rehetra tratra ity andro an'ito indray zany ny amin'ny fampianarana ny bokin'ny Apokalipsy. Saoran'ny tompo fa dia efa mandroso ihany tsika zany, mandroso miandalina ihany tsika zany, ary efa maraparantsika ny fiangonana Efesosy zany dia hiditra indray amin'ny fiangonana manaraka zany dia ny fiangonana Simirna. Ka alohan'ny hanaovantsika famitinana zany sy hanonjantsika ny fampianarana amin'ny teny ity, dia manasa antsika indray hivavaka izany. Hivavaka ary tsika. Jehovah Andriamanitra iray io, mankalaza anao izay mideranao ary manome voninahitra anao. Ianao ilay Andriamanitra hatrizay ary mandrakizay. Eny tsy misy Andriamanitra afa-tsy anao, Jehovah tompony maro. Satria ianao ilay nara ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy, ary izay antsoinao hoe Andriamanitra dia tsy Andriamanitra tsy akory, fa ianao ilay Andriamanitra, ianao irery ihany. Ary iray ny mpamonjy dia izay efa nomenao anay Jesosy Kristy Tompo. Mankalaza anao izay raha io, mankalaza anao izay Jesosy io, voninahitra ny eo anao hatramin'izao mandrakizay Andriamanitra iray, niderany eo anao. Ko ankehitriny indray raha hianatra indray izay sy andinika ny teninao. Dia mangataka aminao izay Tompo aoka ireny ifanainao masina no hirotsaka aminay amin'ny fahafenoana, ka izy no ampianatra anay ny teninao. Mangataka aminao izay raha io, meo anay ny fifantohana feno, ka aoka ny fanahinao no hiasa amin'ny fananay, hiasa am-ponay sy ao an-tsainay, hamantaranay ny sitraponao. Ary tsy ilaozan'izay tsy fona ihany koa izay natrehanao ray fa manaritra ny fifonanay, satria mahatsiaro mpanota izay ary mahatsiaro fa mbola manana fahalemena ary tsisy tanteraka nady iray azy. Kaninona ray fahotana vitanay izay tsy nahateo natrehanao tamin'iny andro iny. Lasa inona tamin'ity an'ity dia hifonanay aminao zany. Ninona fahalemenay izay mbola mangejana dia hifonanay aminao ray. Afao izay Tompo mba tsy handevozina izany intsony. Ka dia mifona ray ny amin'ny fahotana mianakavy sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Eny dia reto mpianakavy miaino totokantrano reto. Raiso Andriamanitra ny fifonanay. Mamindrafo aminay ray io, mamilany eloka-irenao. Diovy amin'ny ranao izay Kristy ho afa-pahotana. Sasao amin'ny ranao izay Jesosy ho afa-keloka. Dia aoka ray ny fanahinao hirotsaka aminay amin'ny fahafenonany, ka izy no ampianatra anay ny teninao, fa raha izaho dia fitaovana ihany. Dia naran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany raha hitao natrehanao. Dia aoka ihany koa Jesosy ilay ranao andrakotra, ny fitaovana rehetra izay ampiasainay, na izay mampita izao afatra izao, na izay mandre izao afatra izao. Aoka ny ranao Jesosy andrakotra izany mba tsy hanana sy tana fahefanana dia kely aza, mba ho totosa soamantsara ny fifandraisanay. Ny anaran'i Jesosy, haleluia, amen. Dia saorantsika ny tompo lehibe indray mbola afaka mifampivavaka isika amin'ny hanohizana an'izao fianarana ny ten'Andriamanitra izao. Satria tsika tsy afaka manao ninona zany fa tsy maintsy mangataka foana tsika ny fiasan'ny fanahy ampianatra antsika ny soratra masina. Ary everiko foana ilay izy manao hoe tsy amin'ny fahendrenana amin'ny fahalalana fa amin'ny fanan'Andriamanitra irery ihany. Satria ny tenin'ny soratra masina dia manambara manao hoe fa ny mpaminany rehetra tany aloha rehetra tany ozy izy. Dia izao, tsy tamin'ny fahendrenana ny tamin'ny fahalalana no nitenenany, fa tamin'ny fanahy no nitenenana izy ireny. Izay ny antony izany angatahantsika ny fanahy ampianatra antsika. Ary ny tenin'ny Tompo manambara manao hoe nareo na dia ratsy ary mahay manome zava-tsoa ny zanakareo izy, fa vao mainka efa nirainareo izay an-danitra no angatahanareo ny fanahy masina, moa ve tsy hanome izany maimaimpona izy. Dia angatahantsika ny fanahy, hiasa amintsika, dia ny Tompo no ka mpianatra antsika. Iroso ary tsika ny resaka amin'ilay sahantsika farany zany dia ny resakitsika ny amin'ny soavaly fotsy zany, le paralelisme zany ny amin'ny fiangonana Efesosy. Nahitantsika an'izy zany dia tao amin'ny Apokalipsy toko fahaenina. Ka alohan'ny hanohizantsika azy dia verenantsika vakiana angamba ilay izy hoe inona moa ilay zavatra voasoratra tao zany. Apokalipsy toko fahaenina dia ny andininy voalohany sy ny faharoa. Apokalipsy toko fahaenina ny andininy voalohany sy ny faharoa. Zany hoe mifanandrify amin'ilay fiangonana voalohany zany izy ity. Dia ny tomboka sy voalohany dia ny soavaly fotsy no resahana ao anatiny izany. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy.
Ary nahita aho rehefa novahany zanak'ondry ny anankiray tamin'ny tombo-kase 7, ary reko ny anankiray tamin'ny zava-mananana 4, tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana nanao hoe avia, ary hitako fa indry nisy soavaly fotsy, ary izay nitaingina azy dia nanana tsipika, ary nomena satro-boninahitra izy dia nivoaka izy ka naharesy sady mbola aharesy. Eto ndresana dia hoe nisy soavaly fotsy ozy izy, nisy soavaly fotsy ozy izy, ary izay nitaingina azy izy nanana tsipika, ary nomena satro-boninahitra izy, nivoaka izy ka aharesy sady mbola aharesy. Inona moa zany no resahantsika mikasika an'izy hoe inona zany no resahana amin'ity soavaly fotsy ity zany, sy izay resahana ihany koa ny amin'izay mitaingina azy zany, satria vao nivahana le tombo-kase voalohany zany dia ny zavatra hita dia nisy soavaly fotsy ozy izy. Ka le loko fotsy io fa nianarantsika izy io hoe inona moa ny hevitry ny loko fotsy, dia hoe ny hevitry ny loko fotsy dia hoe fahamarinana, fandresena, fahadiovana. Fahamarinana, fandresena, fahadiovana. Dia efa niresantsika lava teto moa izy tamin'ny farany io, fa tsiditra lalana antsika hoe maneho inona ary zany le soavaly. Le soavaly zany eto maneho an'le fiangonana Efesosy. Le soavaly zany hoe maneho an'le fiangonana voalohany zany, le fiangonana apostolika. Dia manana io endrika io zany ty fiangonana voalohany ty. Inona le endrika ananany? Le loko fotsy zany. Le loko fotsy zay maneho fahadiovana, maneho fahamarinana ary maneho fandresena. Ka izay zany ty fiangonana voalohany ty zany hoe fiangonana mpandresy zany ty fiangonana ty, fiangonana fen'ny fahamarinana zany ty, fiangonana fen'ny fahadiovana zany hoe tsy aroroparatsiana zany ty fiangonana ty zany, fa tena hoe fiangonana masina sy marina eo anatrehan'Andriamanitra, ary tena nakasitrahany Kristy izy zany tamin'izay toetrany izay zany. Nakasitrahany Kristy zany izy tamin'izay toetrany izay. Dia izay zany ny toetran'le fiangonana zany, toetran'ity fiangonana voalohany ity. Hitandrikana eto ao anatin'izay ny resaka hoe le mitaingina azy, dia hoe le mitaingina azy izy dia zao hoe nomena satro-boninahitra izy ary efa naharesy izy sady mbola aharesy ozy izy. Zany hoe rehefa misy ny mitaingina ny soavaly dia iny zany no lazaina hoe fahefana mitondra le soavaly. Zany hoe na mandeha kaviny na mandeha kavia na mandeha kavanana zany, na mandroso iny na miambo, iny zany le fahefana mitondra le soavaly. Ka eto zany dia raha resahantsika tamin'ny farany hoe le soavaly fotsy maneho an'le fiangonana Efesosy, dia iza indray ary le mitaingina azy zany, dia le mitaingina azy zany dia tsy iza zany fa i Kristy zany no mitaingina anazy io. I Kristy no mitaingina an'le fiangonana, no mitondra le fiangonana. Ary fantatsika tsara fa ny apôstôly dia zao tsy afaka nanao na inona ny apôstôly raha tsy no nihery ny fanan'Andriamanitra. Ary alohan'ny niala teto tany Jesosy dia namepetra tsara tamin'ny mpianany nanao hoe aza mihetsiketsika eto Jerosalema iarao mandra-panafinareo ny fanahy masina, izay nampanantenainy raiko omena anareo izy. Dia amin'ny irotsahan'ny fanahy masina dia nitenen'i Jesosy nanao hoe azo hery ianareo amin'ny irotsahan'ny fanahy masina aminareo ary vavolombeloko ianareo eran'ny Jodea sy Samaria ary hatrany aparan'ny tany. Zany hoe amin'ny irotsahan'ny fanahy masina zany dia azo hery izy ireo. Dia rehefa azo hery izy dia lasa vavolombelona. Dia Jesosy ihany koa mbola niteny amin'le Jaona 5:12 manao hoe ny fanahy ozy izy ho vavolombeloko ary ny anareo ihany koa dia ho vavolombeloko ozy izy anambara. Ka eo zany izy hoe rehefa mirotsaka zany ny fanahy masina dia le fanahy masina no mitondra azy, arak'le tao amin'ny Jaona 5:12 izy miteny an'izy hoe alefoko any aminareo mpananatra ozy izy, dia izy no hitondra anareo ho amin'ny marina rehetra sy hampianatra anareo ny zavatra rehetra ozy izy. Zany hoe le fanahy zany no mitondra azy ireo, no mampianatra azy ireo. Dia ny asan'ny apôstôly hitantsika mihitsy fa ny fanahy masina ny asa be mihitsy tamin'ny asan'ny apôstôly amin'ny zavatra rehetra izay nataony nanehoan'Andriamanitra ny fahagagany sy ny voninahiny. Dia eo zany le hoe inona le fahefana zany mitondra nyity fiangonana apôstôlika ity na ny fiangonana Efesosy zany, dia le fahefan'Andriamanitra zany no mitondra azy. Ny fahefan'ny Kristy zany, izay niraisin'ny Kristy teo amin'ny ray omen'ny mpanompony. Satria izay ny tenen'ny apôstôly Petera manao hoe efa nirotsaka ny fanahy masina ozy izy, izay nampanantenainy ray ozy izy, ka nomenany Kristy ozy izy mba hanomezany zany ho amin'ny mpanompony ozy izy. Dia izao hitantsika sy irentsika sy tsapantsika izao ozy izy. Izay ny tenen'ny apôstôly Petera zany.
ka rehefa nirotsaka zany io fanahymasina io zay niraisin'ny Kristy teo ami'ray dia io zany no maninona io no mitondra antsika sy mitantana antsika zany ahafahantsika zany maninona mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia zay mihitsy ty fiangonana voalohany ity zany dia tena nentin'ny fanahymasina izy ity. Hitantsika ny fahagagana raha mijery fotsiny tsika boky ny asan'ny apôstôly, inona ny fahagagana tsy fahagagana hita ny resy lahatra dia mitombo 5,000 ny fahagagana ny apôstôly Paoly zany mosoara fotsiny dia efa manasitran'olona maty mitsangana be dia be ny fahagagana vitan'ny apôstôly. Ary Jesosy ihany koa dia efa nitenan'io mbola hanao asa lehibe mihoatra noho nataoko ianareo aroa Jesosy to. Zany hoe tena fahagagana zany tena hoe hita tamin'ny fiangonana voalohany zany zay fahagagana zay. Dia zay zany no fahefana zany mitondra an'ity fiangonana voalohany ity dia ny fanahymasina zany zay ny ranoray amin'ny anaran'ny Kristy Jesosy. Hitantsika tao anatin'izay ihany koa dia niresaka niresahana tao anatin'izay dia hoe le mitaingina azy izy le mitaingina soavaly dia zao hoe le fahefana zany dia hoe aresy izy sady mbola naresy izy ary mbola areso izy. Ny zavatra ny hita nefa dia zao hoe tamin'ny nahafatesan'ny Kristy teo amin'ny azy fijaliana dia nieritreritra zany ny fariseus sy mpanorandalàna ity izay mihitsy no namonoany zareo anazy satria nanana fialonana izy tao anatiny tao hoe niroborobe le mpanaradian'ny Kristy ary be deaibe ny resy lahatra tamin'ny fahamarinana ny entiny ka natsiaro zareo hoe tena ohatranao tao tsinitsinina tsontsika izany dia nanenjika ary namono ny Kristy izy ireo. Ary tsy vitan'izany ihany fa rehefa maty moa Kristy dia mbola nanenjika indray izy ny apôstôly avy eo zany sy ny fiangonana voalohany. Ka nieritreritra zany izy ireo amin'ny nahafatesan'ny Kristy dia ho maty ty afatra ity ny amin'izany hoe Jesosy Kristy zany. Kanefa Jesosy efa nampanantena hoe rehefa raha tsy miala eto aminareo aho izy dia zao tsy hirotsaka aminareo ny fanahymasina fa mba hirotsahany eto aminareo dia tsy maintsy miala aho izy Jesosy dia ampirotsaka anareo ny fanahymasina aho izy. Dia rehefa maty Jesosy nitsangana tamin'ny maty niditra tao amin'ny izy tany an-danitra dia zao nirotsaka ny fanahymasina. Akory ny agagany reto fariseus mpanorandalàna fa angaha mbola velona indray ty sekta ty ahoana indray ty satria izay mantsy nilazainy zareo anazy an'ireny io sekta io mantsy hoe zavatra vaovao izy io hoe sao dia mieritreritra ka teoriana vao misy zany sekta zany fa na ny fiangonana voalohany dia natsoina hoe sekta koa tamin'ireo fivavahan-dehibe zay nipetraka teo amin'ny fitondram-panjakana zany dia ny judaisme tamin'izany fotoana zany. Dia ny fivavahan' Jesosy Kristy zany dia natsoina zay mpanaradian'ny Kristy dia natsoina hoe sekta ihany koa zany. Ary tateoriana moa ny apôstôly Paoly zany rehefa resy lahatra moa zany satria ny apôstôly Paoly tsy apôstôly izy tamin'ny andron'i Jesosy Kristy izy tsy mpianatra Kristy izy fa efa tateoriana zany ny apôstôly Paoly no nesehoan'i Jesosy no ny fidiny ho apôstôly jentilisa. Dia ny apôstôly Paoly izay nanambarany Jesosy Kristy dia zao nolazaina fa izy ny lehibe an'le sekta nazareny ihany satria fiangonana vaovao zany izay no mahatonga hoe raha misy zany fiangonana vaovao dia lazaina fa sekta zany. Lazaina fa sekta zany. Ka iverenantsika le lesona teo dia zao hoe rehefa maty Jesosy dia gaga rety fariseus mpanorandalàna ary to mbola niroborobo be indray rety fiangonana ity fa ahoana satria nieritreritra zareo hoe ny fahafatesan'ny Kristy dia zao faharesen'ny Kristy. Kanefa ny fahafatesan'ny Kristy dia fandresena satria Kristy dia tsy maintsy maty araka ny soratra masina, tsy maintsy nalevina araka ny soratra masina ary tsy maintsy natsangana araka ny soratra masina mba hatanteraka izay rehetra voasoratra. Satria Jesosy no miteny hoe tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratana izy teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama. Nitsangany Jesosy resy ny fahafatesana eo amin'ny fitsanganana fotsiny dia efa misahotaka ny Joifa rehetra tamin'izany fotoana izany. Satria nahoana? Na dia nasiana mpiambina ara teo am-pasana mbola nikodiny vato tsy hita tao Jesosy. Nomena vola ireo mpiambina ny fasana mba tsy teniny amin'ny tsanganan'i Kristy tsisy resaka fa niparitaka ihany ny fampianarana hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Nga azony sakanana intsony. Fanahymasina ve azonao sakanana? Tsy azonao satria le soavaly zany mpandresy
satria le mpandresy ary mbola aresy no mitaingina azy tsy voasakana ntsony oentin'lefanahy lasa dia zao tonga aty amintsika amin'izao fotoana izao ifandresena ny oentin' zareo tamin'ny voalohany io zany zay iainantsika amin'izao fotoana izao fiangonana kristianina maneran-tany misy io no ny fandresen'izy io no ny fandresen'ireo fiangonana voalohany io zany dia mpandresy zay zany le hoe mpandresy izy ary mbola aresy satria hitantsika tao anatin'izay zany le izy dia eo koa le lazaina hoe za ozy izy jesosy le hoe za le efa maty ozy izy nefa velona indray ozy izy ka eo ihany koa zany zavatra hitantsika zany tao anatin'izay dia zao hoe araka le ndresahana teo hoe jesosy le mitaingina le soavaly fotsy zany dia maneo an'ity fiangonana ity hoe mpandresy zanyity fiangonana ity mandeho an'ity fiangonana ity hoe le fiangonana voalohany marina ty fiangonana ity maneo an'ity fiangonana ity hoe feny fahamarinana ty fiangonana ity ary inona ihany koa moa no tiana resahana zany amin'le resaka hoe mpandresy izy ary mbola aresy ny tiana tenena amin'izay zany dia zao hoe misy ady zany eo anatin'io zavatra io misy ady zany io raha vao miresaka ianao hoe naharesy izy sady mbola aresy dia inona ny zavatra resahana ao anatin'izay misy ady zany zay tsy hoe naharesy sady mbola aresy dia hoe fa naninona ianao tsy nanao nininona ka tsisy ninona tsisy zavatra tsisy ninona fa tsy maintsy misy zavatra mitranga zany hoe misy ady natrehanao zay ny tsy resahany anankiray hoe nandresy ary mbola aresy ka le ady nefa dia ady amin'izy le adin'izy io dia adiny Jesosy Kristy adiny Satana amin'ny Jesosy Kristy adiny Satana amin'Andriamanitra izy io ka io ady iny zao dia efa nanomboka tany an-danitra zany io ady io dia nitoy teto tany io ady io hatramin'ny hafatesan'i Kristy ary tao aorian'ny tsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia mbola mitoy ihany io ady io zany ka raha naharesy ary Jesosy tamin'ny fiangonana voalohany raha naharesy Jesosy tamin'ny hafatesany raha naharesy Jesosy tamin'ny fiangonana voalohany tamin'ny asa izay nataon'ny apôstôly tamin'ile fiangonana voalohany zany hoe mbola aresy ihany koa Kristy zany amin'ny fiangonana izay ho avy zany satria arak'ilay teniny hoe mbola aresy izy amin'ny fiangonana izay ho avy izy anefa reo mpandresy miaraka amin'ny Jesosy ireo zavatra anankiray koa mantsy dia zao hoe be dia be mihitsy ny fiangonana kristianina manerana an'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao fa ny fanontaniana mipetraka dia zao mpandresy daholo ve ireo fiangonana kristianina ireo fanontaniana mipetraka zany zay satria fantatsika tsara fa le fiangonana voalohany engeka nanana ny fitafiana fotsy io nanana le fahadiovana izy nanana le fahamarinana izy nanana le fandresena izy fa ny fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao ny fiangonana kristianina milaza azy ho kristianina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao mitafy an'io fahadiovana io daholo ve le fiangonana amin'izao fotoana izao mitafy an'io fahamarinana io daholo ve ny fiangonana amin'izao fotoana izao ary manana n'io fandresena io daholo ve ny fiangonana amin'izao fotoana izao satria ny ady dia ady amin'ny devoly ny ady dia izy anefa ny tena fahavaly tsy tiany Satana indrindra dia ho resahantsika izy ny fahavaly tena tsy tiany Satana ato amin'ny Efesianina tsika no mijery anazy Efesianina 4:1 Efesianina 4:1 dia zao no teneniny ato raha isika amin'ny Efesianina 4:1 dia vakitsika ny andininy fahafolo ny andininy fahafolo no vakitsika dia toizantsika amin'ny andininy faraika amby folo izy rehefa avy eo vakiny fetsika ny andininy fahafolo dia zao no voasoratra anaka azafady any amin'ny voalohany indray andininy fahafolo farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany amin'ny teny gasy izy dia zao ny tenenany azy farany ozy izy mahereza ao amin'ny tompo tsy hoe farany fa amin'ny teny frantsay dia zao ny ilazany azy au reste ozy izy zany hoe le afatra zany natao an'izy natao ho an'ny sisa le afatra resahany ito amin'ny teny gasy izy dia teny hoe ny farany ohatrany hoe mamarana teny zany hoe dia farany teny ohatrany hoe miteny farany fa amin'ny teny frantsay adressé no teny io
adresseny amin'iza dia amin'le reste na hoe le sisa zany. Dia le sisa no tenen'ny apôstôly Paoly eto. Inona ny afatra tenen'ny apôstôly Paoly amin'le sisa? Dia izao no teneniny. Vakiko le izy amin'ny teny frantsay zany dia vakiko amin'ny teny gasy izy satria sao dia mifandipatra le zavatra resany eto. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Au reste hozy izy. Dia vakiko le izy amin'ny teny gasy, dia hozy izy. Eo amin'le 110. Eto izy miteny hoe farany. Fa avaditsika zany izy araka le teny frantsay dia hoe ho an'ny sisa mahereza ho amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo-aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakany n'izao fahamaizina izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hafahatra ianareo. Ny sisa zany eto dia asena amin'iny mitafy le fiadian'Andriamanitra satria misy ady araka le teneny hoe raikitra ny gera zany. Raikitra ny gera. Ny partisan ny devoly miady amin'ny partisan n'Andriamanitra, ny devoly miady amin'Andriamanitra, donc tsy maintsy miady zany reo, ary hitantsika moa zay zavatra zay zany. Dia iza nefa no ametrahan'ny apôstôly Paoly hafatra eto dia hoe ny sisa ozy izy. Ny sisa ozy izy, au reste ozy izy. Mahereza ozy izy, au reste. Ny sisa mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly ozy izy. Dia misy io fiadiana io zany zay omeny hoentina miady ny devoly. Dia inona nefa io fiadiana io zany? Dia le fiadiana dia teneniny eto zany, vakitsika kely izy ito amin'ny 2:4 dia izao no teneniny: mifaharary kasiky ny fahamarinana valahanareo ary mitafy ny rariny ho fiarovan-tratra, ary kiraroy ny fahavononam-panahy amin'ny filazantsara ny fahazavana azafady, ary kiraroy ny fahavononam-panahy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo, ary ho fanampin'izany rehetra zany dia tany ny finoana ho ampinga izay ahizonareo mamono ny zanatsipika amin'ny rehetra izay alefan'le ratsy. Rehefa miady mantsy ny olona dia manao inona zany ny olona anankiray? Mitafy fitaovam-piadiana, mitafy fitafiana hoentina miady. Raha tamin'ny andro taloha dia manao bouclier ny olona, manana bouclier izy eny an-tanany eny, manao armure izy eny amin'ny tratrany, misy protection ny tanany, ny tongony. Misy fiarovana zany, ohatran'ilay tamin'ny andro romanina ry zany, misy fiarovana zany, misy casque. Dia na amin'izao fotoana izao raha misy koa ny soldat rehefa andeha hiady, tsy hoe mandeha andeha hoaiza ianao, akanjo entina amin'ny plazy no entiny dia andeha hiady. Rehefa manao hoe soldat manao casque izy, manao gilet pare-balles izy, manana munition izy erany amin'ny akanjony iny, misy protection amin'ny genou-any eo, aty amin'ny kihoany aty, manana basy izy, manana ao ny lunette infrarouge tsy tenenina intsony amin'izao fa ary fomba tsy inona ny fitaovana amin'izao fotoana izao. Zany zany ny zavatra misy. Itsika moa ny Madagasikara dia somary mampalahelo ihany ilay fitaovam-piadiana moa zany. Dia mba gaga mba nijery nisy fotoana nijery tele. Zavatra hitako teneniko fa tsy hoe mamorona. Fa nisy dahalo saiko faritra atrimo iny dia hoe nalefa ny miaramila nandeha tany dia mba nijery an'ilay reportage. Lasa ilay miaramila. Dia mba nijery kiran'ilona ny nanaovany. Wow, kiran'ilona ve no entina manenjika dahalo. Dia mba miangavy zany amin'ny fitoeram-panjakana mba havidian'ny materiel ny miaramila antsika fa dia tena mba mampalahelo. Tena mampalahelo. Hozy ny zalahy tena mety mihitsy zany.
mba misy olona mba miteny eo mba tena mba tokony mba ampiana tosika kely. Tena mba mila jerena zany ny fitaovam-piadianantsika, mba mila jerena ny fiarovana zany. Satria mila ilaina zany zay. Amverina kely zany sika amlesona hoe zavatra nisy eto dia kristianina koa zany manana an'io fitaovam-piadiana io hoentina miady zany ny kristianina. Dia inona ny fitaovana eto nefa arak'ilay tenenina teo amin'ilay Efesianina toko 9 teo, dia eo amin'ilay 2:4 dia zao no tenenina teo hoe mifarary ka sikiany fahamarinana ny valahanareo. Amin'ny valahana zany dia sikinana fahamarinana ny valahana zany. Raha ohatra zany munition amin'iny dia fahamarinana ataonao amin'ny valahana zany, sikiany fahamarinana ny valahanareo ary mitafiry rariny fiarovan-tratra. Eto protection amin'ny tratra eto zany dia ny rariny atao eto zany ny kristianina eo amin'ny fiarovan-tratra eo zany. Kiraroy ny fahavononam-panahy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Kiraroy ny fahavononam-panahy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Zany hoe ny kiraro anaovanao zany tsy manao ranjersy ianao ohatra ny miaramila zany. Fa hoe ny fahavononam-panahy amin'ny filazantsara ny fihavanana ozy izy. Zany ny kiraro anaovanao. Ny fahavononam-panahy amin'ny filazantsara ny fihavanana. Fanampin'izany rehetra zany, tamin'ny finoana ho apinga. Ny finoana tany ho apinga. Ny apinga hoentina miady zany, ny sabatra iny zany. Miaro meny tananao zany, ny finoana no entinao miady, iny ny andresena ny fahavalo, ny finoana zany no entina mandresy ny fahavalo. Dia toy izany ihany le teny. Dia izy averiko tsara izy teo. Tamin'ny finoana ho apinga ahazoanareo hamono ny zanatsipika amin'ny rehetra izay alefan'ilay ratsy. Iny moa zany no entina hoe mandresy ny fahavalo zany iny. Ary raisy ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Mikasika du salut izy zany, manao kasika zany ianao, dia raisy ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ny finoana zany sy ny tenin'Andriamanitra zany ny apinga zany sy ny sabany ny apinga sy ny sabatra izay hoentinao zany dia ny tenin'Andriamanitra sy ny finoana zany. Ataonao amin'ny lohanao zany inona? Ny famonjena zany, le casque du salut izy ho fiarovan-doha. Tsika zany manana fitaovam-piadiana mihitsy zany tsika. Fa eto zany tsy miteny izy hoe waitsy ho alaivo ny basy ry zalahy kristianina dia andao iady, fa reo zany ny fitaovana hoentsika miady reo. Tsisy basy reo. Tsisy basy mihitsy zany reo. Dia ho hitantsika eo zany izy hoe na ty fiangonana voalohany ity ary dia inona ny zavatra misy amin'ity fiangonana voalohany ity? Na ty fiangonana voalohany ity ary dia zao hoe tsy nisy basy teny aminy. Satria nahoana? Jereo tsara le izy. Le mitaingina le soavaly fotsy dia nanana inona izy teny an-tanany? Nanana tsipika teny an-tanany izy. Zany tsipika zany tsy hoe zana-tsipika zany. Zany tsipika zany arka zany. Le arka fitifirana anaty flesy iny zany le hoe tsipika. Fa ny zana-tsipika, le flesy ny zana-tsipika. Kanefa ty mpitondra le soavaly ity zany tsipika ny eny an-tanany. Nefa tsy misy zana-tsipika. Inona ny hevitra zay? Mbola ho resahantsika ihany zay rehefa avy eo zany. Fa arak'le niresahantsika teo zay mihitsy le ty fiangonana voalohany ity zany, izy tena vonona ny ady izy zany. Miaraka amin'i Jesosy izy aresy ary mbola aresy zany. Manana an'izay fitaovam-piadiana zay izy. Fa izy tsy hoe andeha hiady izy dia andehanao masakra izy. Andeha andatra-dra izy. Madagasikara mantsy rehefa misy ny fanombanam-panjakana dia misy ny olona maty, misy aty. Fa izy zany rehefa miady dia zao pacifiquement izy. Zay zany ty fiangonana ity. Pasifika, tsy misy mandatra-dra zany izy. Jereo ny fiangonana voalohany mandeha mitoro ny filazantsara. Pacifiquement ao anatin'ny fiadanana sy ny filaminana. Kiraro izy, fihavanana izy ny tongotrareo. Zany fihavanana no entin'izy ireo fa tsy mitady. Zany nitafinyty fiangonana voalohany ity zany. Zay no nahatonga izy hoe tsipika ny teny an-tanana satria izy zany hiady manana fiadiana tokoa izy. Fa tsisy fitaovana mamono faty. Fa finona fitafiana? Fihavanana. Zany ny zavatra tafiny zany.
tenin'Andriamanitra no entiny. Zay efa niresantsika teo daholo moa zany le izy. Ka ny devoly zany tsy tena tezitra mihitsy satria le afatra araka le tenentsika teo hoe nomena an'iza ty afatra ty. Nomena hoe oresta ozy izy. Oresta ozy izy ho an'ny sisa no tenenana amin'ity zany hoe kiraroy fahavonona-panahy ozy izy ny tongotra reo. Ary ao koa ny apinga ny finoana no apinga anareo ozy izy. Ao koa ny sabatry ny fanany aminareo sy ny tenin'Andriamanitra ozy izy. Fiarovan-tsatra ny fahamarinana ozy izy. Zany no hoentin'ity fiangonana ity. Fa inona ny zavatra anankiray teo le tenena le nadefasan'ny apôstôly Paoly an'ity ato amin'ny Efesianina toko fahaenina ity dia inona satria afatra ho an'ny Efesianina, Efesosy ty teny ity mantsy. Inona ny afatra nomena ho annareo sisa ho izy ho an'izay sisa. Iza nefa ty sisa ty ary maninona io sisa io miverina foana atao amin'ny soratra masina. Dia averiko foana maninona le fiangonana lazaina hoe mitafy ny fahamarinana. Maninona lazaina fiangonana mitasy hoe lazaina fa manana fandresena. Maninona fiangonana lazaina fa manana fahadiovana. Dia satria ireo le sisa reo zany. Iza nefa reo sisa reo indrindra le tena halan'ny devoly. Zay no mahatonga miteny manao maro ny fiangonana milaza azy ho fiangonana kristianina fa ny fiangonana kristianina zay misy rehetra tsy sisa. Tsy sisa ny fiangonana rehetra zay misy. Fa zay manana ny kritera na ny fepetra zay takin'ny soratra masina, izay no atao hoe sisa. Dia izy io sisa tenin'ny soratra masina zay mahatezitra ny devoly sy alany maharomotra azy tena tezitra izy tena enjehany sy vonoiny tahaka ny fiangonana voalohany io. Jereo tao amin'ny Apokalipsy toko 12. Apokalipsy toko 12 andin'ny 17. Efa niresantsika kely teto any fa mbola miverina moa izy zany. Apokalipsy toko 12 dia ny andin'ny 17. Dia izao ny zavatra resahany ato. Manao hoe dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona. Eto moa tsika efa nianatra ny vehivavy dia inona vehivavy ny resahana dia hoe fiangonana no resahana amin'io zany. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona, fantatsika hoe izy ilay dragona devoly sy Satana. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa ozy izy. Izy tsy hoe andeha hiady tamin'ilay vehivavy hoe ny zanak'ilay vehivavy rehetrarehetra fa ilay zanany sisa ozy izy. Dia tenenina dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka nandeha hiady tamin'ny zanany sisa, iza ilay sisa? Dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an'i Jesosy. Mitandrina ny didin'Andriamanitra veriko tsara sy mitana ny filazan'i Jesosy. Eo saditsika izao dia raha miresaka ilay fiangonana be dia be tenentsika teo hoe firy ny fiangonana kristianina izay misy. Firy amin'ireo fiangonana kristianina rehetrarehetra izay misy fantatsika no mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Dia mbola hiresaka koa tsika hoe inona moa filazanan'i Jesosy Kristy io. Fa vao manokatra tsika ny bokin'ny Apokalipsy dia izao ny ataony fanambaran'i Jesosy Kristy. Zany hoe ty Apokalipsy ity zany dia iny ty filazanan'i Jesosy ty Apokalipsy ity zany. Fa mbola hiresaka tsara tsika hoe inona moa ny définition an'ity filazanan'i Jesosy ity koa satria be dia be no milaza manao hoe misy fiangonana mihitsy milaza manao hoe boky ny ranona no atao hoe filazanan'i Jesosy. Eto nefa tsika vao manomboka hatrany bokin'ny Apokalipsy dia izy hoe fanambaran'i Jesosy Kristy. Io zany resaka koa hoe ty fiangonana sisa ty zany dia mitandrina ny didin'Andriamanitra ty ary mitana ny filazanan'i Jesosy ty. Dia averina foana izy hoe firy ho aty zareo tsara ireo fiangonana be dia be izay misy ireo dia isao firy amin'ireo no mitandrina ny didin'Andriamanitra. Tsy hoe 5 ihany fa 10 ny didy eo. Firy amin'ireo no manana izany mitana ny filazan'i Jesosy Kristy. Fa ao ihany koa ny sasany izay milaza Jesosy no nambara, tenin'i Jesosy ihany koa izay manambara manao hoe fa tahaka ny Jona maty 3 andro 3 alina. Azafady fa tahaka ny Jona
3 andro 3 alina tao kibony azan-drano dia tahaka izany koa nitoerany zanak'olona 3 andro 3 alina ao kibony tany. Iza no nilazan'izay? Jesosy Kristy. Azo lazaina zany zay hoe filazany Jesosy ihany koa zay. Firifiry ny fiangonana ihany koa mitazona izay filazana zay hoe Jesosy Kristy dia maty. Nalevina tao kibony tany 3 andro 3 alina ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Fa be dia be ny fiangonana no miteny manambara manao hoe na dia voatery mahazo an'izany hoe io nge tsy ara-baky teny e. Dia za ndray tsy miady hevitra aminao. Ianao raha mba hiady hevitra amin'ny Jesosy ko Jesosy tenany ange no miteny an'izay. Dia miady hevitra amin'ny Jesosy ianao ny soratra masina ihany. Sina voasoratra ao voambara tsara mihitsy eo anatin'ny soratra masina zany. Voaporofo mihitsy zany hoe 3 andro 3 alina Jesosy tao kibony tany. Raha mandahan'izay zany ianao dia tsy manana ny filazana Jesosy ihany koa ianao. Tsy azo atao hoe sisa koa zany ianao rehefa tsy manana an'izay filazana zay zany. Tsy azo atao koa ianao sisa zany. Io ange dia efa hitanao sady le fiavahany. Dia tonga dia misy rombotra be any dia raha voarombotra ianao dia tadio tsara. Fa iza ny tezitra amin'ilay zanaka sisa? Iza ny tezitra amin'ilay zanaka sisa? Tezitra tamin'ilay vavy ilay dragona izy ka nandeha niady tamin'ny zanany sisa. Ka raha tezitra amin'izany zavatra ambarako zany ianao dia aiza zany ny toerana misy ianao? Miandany amin'iza zany ianao? Dia mba mametra point d'interrogation be eo. Sao dia mba mila mandiny tena? Anjarantsika mandinika izay zavatra izay zany. Fa ity fiangonana ity zany dia zao arak'ilay tenentsika teo hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra zany ity fiangonana ity. Manana ny filazanan'i Jesosy zany ity fiangonana ity. Dia izy zany dia zao contraire mifanohitra mihitsy amin'ireo Nikolaita zany ity fiangonana ity satria nankahalan'ireo Nikolaita izy. Ireo Nikolaita ireo mihitsy ilay mpandrava didy folo ireo. Ireo Nikolaita ireo ilay miteny hoe satria tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana araka ny teny soratra masina dia zao afaka mandeha amin'ny filan'ny nofontsika tsika sy ny faniritsika. Tonga amin'ilay fiteneny hoe madio avokoa ny zavatra rehetra dia afaka manao izay tsika ataontsika. Marina fa misy an'izay teny izao anaty Baiboly fa misy hevina ange izay teny izay fa tsy hoe tonontonona fatany amin'izay filantsika na ny faniritsika. Dia vao mahita teny kely dia raisina fotsiny ilay izy. Fa tadio fa ireo Nikolaita ireo halan'i Jesosy ireo. Ary halan'ity fiangonana ity nefa ireo naninona ireo? Nandrava didy folo ireo. Tsy nipetraka tao anatin'ilay maridrefy niala tamin'ilay maridrefy ireo. Fa zao io devoly io izay efa resy na amin'ny hafatesan'i Kristy sy nitsanganana. Dia inona ny zavatra misy? Mbola horesy foana io devoly io zany. Ninona ady ataony zany rehefa mitafy ilay fahamarinana ilay fiangonan'Andriamanitra. Rehefa mitafy ilay fahadiovana ilay fiangonan'Andriamanitra. Rehefa mitafy ny fandraisana ao amin'ny Kristy io ity fiangonan'Andriamanitra ity. Rehefa atsoina hoe sisa ity fiangonana ity ka manana ilay didin'Andriamanitra. Dia mpandresy foana zany ity fiangonana ity. Ninona zavatra ataon'ny Satana io mpandresy ity. Amin'izay ady hatrehany mpandresy. Dia raha nananao koa zany izay condition izay dia inona? Mpandresy koa zany ianao miaraka amin'i Jesosy Kristy. Ka arak'ilay tenenina teo hoe Satana ange dia zao hoe fahavalo efa resy izy. Ary mbola inona? Mbola ho resy izy. Zavatra hitantsika, resy izy teo amin'ny nahafatesan'i Kristy sy ny nitsanganany. Nisy ady tany an-danitra. Mikaela sy ny anjely niadotra amin'ny dragona sy ny anjely izay niaraka taminy. Dia nazera izy. Tsisy toerana nisy azy intsony tany an-danitra. Ny zavatra misy ihany koa dia zao mbola ho avy ny zavatra resahana ihany koa. Ho avy Kristy hitsara ny velona sy ny maty. Rehefa ho avy Kristy dia mbola ho resy ihany koa io Satana io sy izay miaraka amin'ny rehetra. Ary ny tenin'ny soratra masina dia milaza fa izay miaraka amin'ny Kristy dia mpandresy ihany koa izy. Izay miaraka amin'ny Kristy dia andresy ihany koa. Ary maninona moa Satana nitezitra sy romotra? Maninona izy tena miady satria zao izay nge ny ahafantarana azy hoe fa resy ihany koa izy. Satria fantany fa kely sisa ny androny. Fantany hoe izy nge efa resy, fantany efa voakonty ny isa andro, ny andro iainany.
Fatany tsara hoe tsy maintsy ho faty izy. Zay mahatonga azy hoe efa resy izy. Fatany hoe tsy maintsy ho faty izy. Jereo tsara nge tamin'ilay izy nazery avy tany an-danitra iny amin'ny Apokalipsy toko 12. Apokalipsy toko 12 no jerentsika. Dia vakitsika le eo amin'le 17 le ady tany an-danitra ity zany. Dia zao no teneniny eo. Satria Satana araka ny rehefa niresantsika dia hoe tany an-danitra ny toerana nisy azy efa nazera tetỳ tany izy, zay mahatonga anazy eo, zay mahatonga ny hoe tany feno faratsiana ity satria Satana no manjaka eto zany manao zay ataony zany. Dia zao no teneniny eo amin'ny 17 zany toko 12. Ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona. Zany hoe Jesosy sy ny anjeliny niady tamin'ny dragona zany. Ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy. Tanareo izy, nefa tsy naharesy. Sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy. Nazera zany izy, resy no niady tany an-danitra. Rehefa avy eo amin'izay ary izy nazera tetỳ tany, fifaliana ohatr'izany ny tany an-danitra hoe faly ravony. Tena fifaliana zany tany hoe tena lasa le devoly iny mpanakorotana tatỳ an-danitra tatỳ, lasa tena fifaliana, aleloia be tany. Fa zao no nataony 12, ary noho izany mifaliry lanitra sy anareo izay monina ho aminy. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina hozy izy. Rehefa nazera zany devoly dia loza ho antsika eto tany sy ny ranomasina hozy. Ary noho izany mifaliry lanitra, fifaliana satria afaka tamin'le fahoriana. Zany hoe tena tressé foana zany ny tany an-danitra tany hoe tena ahoana ity zavatra ity, fa tena raikitra ny ady ka tsy tena anakorotana tany mihitsy le devoly. Ary noho izany mifaliry lanitra sy anareo izay monina ho aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe hozy izy. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Satria fantany fa kely sisa ny androny. Zay nge le tenenantsika. Niady izy tany an-danitra fa tsy naharesy, dia rehefa resy izy nazera. Dia rehefa tonga tetỳ tany dia hoe loza ho amin'ny tany sy ny ranomasina. Fa nidina ety aminareo ny devoly izy sady manana fahatezerana lehibe izy, satria fantany fa kely sisa ny androny. Ny dikan'izany ange resy. Ohatran'ireny olona misy hoe arety mandringana ireny zany dia efa fantany hoe efa fotoana fohy dia ho faty. Ohatran'ny izy ny dokotera hoe meko herinandro angamba sisany amin'ny olona tsy maharitra an'izay. Ga misy azo voatoatsony tsisy azo. Dia izany ny toerana menan'ny Satana. Efa voafetra ohatr'izany. Andriamanitra mahalala an'izay isa zay zany, fa tsika tsy mahalala an'izay amin'izao ny hahafatesan'ny Satana. Satana koa mahalala an'izay. Ka indrindra ny fahafantarany amin'izay sy nanesorana azy tany an-danitra, tena romotra izy, manana fahatezerana lehibe izy. Ary faharomotany io ny zavatra hitantsika rehetrarehetra amin'izao tontolo izao. Ady, vonin'olona, mpanolana olona, ny mpaniratsirairaisy reny, ny pisoloky, ny mpanota faty sy ny vetaveta. Faharomotan'ny Satana daholo zany rehetrarehetra zany. Izy daholo mahatonga n'izany rehetra zany eto amin'ity tany ity. Dia izay mahatonga le olona be dia be ny olona mitsara manao iny. Raha ohatra ka nisy zany Andriamanitra zany, maninona nisy izao ratsy izao? Tsy misy zany. Dia Andriamanitra matoa izao misy dia Andriamanitra zany nahatonga n'izao ratsy izao. Izy no nahatonga n'izao ratsy izao zany. Fa devoly no mahatonga n'io ratsy io, fa tsy Andriamanitra mihitsy. Devoly no mahatonga an'io fa tsy Andriamanitra. Teto izy no nazera. Zay koa zany mbola fanontaniana anareo, maninona re izy ny teto an-tany no nazera, maninona tsy tany amin'ny planeta hafa tany? Misy antony zany zay. Rehefa tonga eo amin'ny seza fiandrianana voninahitr'Andriamanitra, tsika afaka manontany fa Andriamanitra mba misy fanontaniana kely mba tiana hipetraka aminao. Fa nahoana re ny teto tany an-tany najeranao le devoly, fa maninona tsy tany amin'ny planeta hafa tany? Tsika zany tsy afaka mamaly an'izay, fa Andriamanitra no mamaly an'izay. Atsika dia zao manaraka sy manaiky izay nomen'Andriamanitra atsika, satria
tiavan'Andriamanitra angeny na ny rahany zanany lahatokana na dia teo ara-devoly ny fahatezerany sy ny faharimotany dia zao tian'Andriamanitra tsika dia nalefany Jesosy Kristy amonjy atsika hanafaka atsika amin'ny fanandevozan'ny Satana sy ny ziogany. Ka rehefa amin'i Jesosy Kristy tsika dia tsy hanana Satana fahefana intsony, ka rehefa tsy hanana fahefana dia lasa iny lasa fahavalony tsika. Izay no mahatonga azy romotra amintsika zany. Dia eo moa ilay izy arak'ilay teneny hoe kely sisany androny, satria rehefa ho avy ny fotoana zany dia ho aringana zany ny devoly tsisy intsony sy ny miaramila sy izay mpanara-dia azy rehetra zany ho aringana ihany koa zany. Dia aty amin'ny Apokalipsy 7:20 izy miresaka kely an'izay hitantsika lizy, satria miresaka tsika hoe efa naharesy izy sady mbola haresy ny amin'ilay mitangina ilay soavaly zany. Dia izao no teneny amin'ny 7:20 ny 1:20. Dia rehefa mijery an'io tsika mijery an'ilay Jesosy midina eny amin'ny raony lanitra dia amin'ny endrika inona ny ahitantsika an' Jesosy? Amin'ilay endrika voalaza n'ilay Apokalipsy 9 miresaka ilay soavaly fotsy. Eto zany tena hitantsika mihitsy Jesosy mitaingina ilay soavaly fotsy. Izay hitantsika taty amin'ny 9 izay nanome symbolika zany izy taty amin'ny 9. Fa aty amin'ny soavaly aty amin'ny 7:20 zany tena taingina soavaly fotsy mihitsy zany Jesosy. Le fandresena farany io zany divana amin'ny Satana zany io. Dia jerentsika ingely izy amin'ny 7:20 ny 1:20 dia zao vaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita ny lanitra voasokatra aho ka indro nisy soavaly fotsy, ary izay mitaingina azy dia atao hoe matoky sy marina. Ahoana izy? Ary nahita ny lanitra voasokatra aho ka indro nisy soavaly fotsy, ary izay mitaingina azy dia hoe matoky sy marina. Ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy hiadiny. Izy midina ty zany hitsara sy hiady izy, satria izay ilay izy le fandresena farany zany io hidiny Jesosy hiady sy hitsara. Eo le hoe fitsarana zany, tonga ny fitsarana. Zay le teneny hoe aresy izy sady mbola aresy, naresy izy sady mbola aresy. Dia mbola ho avy zany io fandresena finale zany io. Ary rehefa tonga io fandresena io zany la victoire sera totale ho ny fitenenana. Teny hoe tanteraka ny fandresena zany tsy afaka maninona intsony ataon'ny Satana. Fatany Satana ange zany zavatra zany, fatany zany. Fatany tsara io teny io. Satana ange mahay soratra masina. Devoly rehefa niady hevitra tamin'i Jesosy tamin'ny nalaim-panahy Jesosy le mifady anina nandritra ny 70 andro sy 70 alina iny tany anefotra. Nalain'ny Satana fanahy izy. Dia inona nakan'ny Satana? Hainy Satana ny siteny teo ny soratra masina. Zao no voasoratra, zao no voasoratra. Hainy io. Fatany tsara io. Satria fa fatany zavatra hitranga. Fatany io. Ary nahita ny lanitra voasokatra aho ka indro nisy soavaly fotsy, ary izay mitaingina azy dia atao hoe matoky sy marina. Ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy hiadiny. Eo zany le hoe hisy ady. Ary ny masony dia lelafo, ary tamin'ny lonony niesy diadema maro. Inona ny zavatra hitantsika teo tamin'ilay mitaingina le soavaly fotsy? Ary amin'ny Efesianina nomena satro-boninahitra hozy izy. Inona indray koa ny zavatra hitantsika eto? Ny amin'i Jesosy midina any an-danitra. Dia zay tsara. Ary izy manana ary ny masony dia lelafo, ary amin'ny lohany misy diadema maro izy. Zany hoe nisy satro-boninahitra zany teo amin'ny lohany teo. Ary izy manana anarana voasoratra izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany. Ary ny akanjo voafafy izy, ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Iza ny tenin'Andriamanitra? Jesosy Kristy nge le tenin'Andriamanitra. Ahoana izy? Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy sary izao zavatra rehetra izao na dia iray aza. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ka nanana endrika toy ny lahatokana avy amin'ny ray hozy izy. Izy io le tenin'Andriamanitra, Jesosy Kristy ny resahana eo, le tenin'Andriamanitra. Dia hiady hozy izy satria eny aminy hozy inona zavatra teneny teo? Matoky sy marina, ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy hiadiny. Amin'ny fahamarinana no hitsarany sy hiadiny. Dia jereo tsara amin'ny 4:4. Ary ny antokony miaramila any an-danitra dia nanaraka azy,
sady nitaingina soavaly fotsy ny akanjo rongolo madinika sady fotsy no madio. Zany hoe nanana miaramila zany izy avec son armée raikitra ny guerre finale zany. Midina izy avany miaraka amin'ny miaramila iady. Tany ny eto ambony ady tany an-danitra. Eto tany zany ny fiafaran'ny ady raikitra ny ady. Tonga izy miaraka amin'ny miaramila andresy izy. Satana fa avaly eo faresy. Dia inona ny zavatra teneniny atao amin'ny toko 7:12. Ny zavatra misy tsinona dia zao. Rehefa tonga Jesosy dia inona ny zavatra rehefa tonga Jesosy dia zao ho avy ny Satana koa manana ny miaramila miady amin'ny Kristy izy. Miady koa izy ohatran'ilay tany an-danitra ihany hoe ny dragona sy ny anjeliny koa niady ozy izy. Dia tonga eto tany dia tonga koa Satana manino miaraka amin'ny miaramilany koa izy eto tany. Fa zao na dia mbola tsy tonga ary combat final io zany dia amin'izao fotoana izao tsika kristianina izay sisa ka manana le fiadiana manana le fiadian'Andriamanitra zany tsika mitafy le fiadian'Andriamanitra dia inona no toerana misy atsika mpandresy ihany koa tsika. Zao ny tenena atao amin'ny toko 7:12 ato jerentsika kely toko 7:4 azafady toko 7:4 dia inona ny zavatra nisy satria Satana zany miasa amin'izao fotoana zao maninona arak'ilay tenena hoe tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona izy ka lasa nandeha niady tamin'ny zanany sisa. Dia amin'izao fotoana zao zany efa misy io ady io amin'izao fotoana zao miady amin'ireo zanaka sisa izay mitana ny filazanan'i Jesosy sy mitandrina ny didin'Andriamanitra. Ireo zany tena tsy zakan'ny devoly. Dia ireo nefa dia zao no lazain'ny tenin'Andriamanitra azy atao amin'ilay 4:12 toko 7:12 manao hoe ireo dia hiady amin'ny zanak'ondro izy ary ny zanak'ondry haresy azy satria tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka izy ary haresy azy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary matoky. Izany hoe Jesosy sy nafantatsika efa mpandresy Kristy. Ireo hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry izy haresy azy. Ninona zany ataon'ireo efa resy izy. Fa izay miandany amin'ny zanak'ondry kosa zany dia zao araka ny teneniny teo hoe ary haresy azy koa izay momba azy dia olona voantso voafidy ary mahatoky. Olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Misy zany ny voantso dia voafidy fa misy olona tsy mahatoky. Mahatoky amin'ny fahamarinana io, mahatoky amin'ny fijoroana io, mahatoky amin'ny tenin'Andriamanitra io. Eo le hoe ka le fatokiny io zava-dehibe io resahana mantsy le hoe voantso voafidy mahatoky fa reo telo reo zany mila ananana reo zany tsy hoe voantso fotsiny ahako. Misy ange olona natsona fa tsy eninay zany fa tsy vetivety ihany izy dia tsy eo. Misy voantso voafidy ihany koa fa tsy nanana faharetana. Misy moa ny sasany natsona fa tsy mety henitsotro zao fotsiny zay tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Le mahatoky izay mahatoky hatramin'ny fahafatesana, mahatoky amin'ny tenin'Andriamanitra, mahatoky amin'ny filazanan'i Jesosy, mahatoky amin'ny lalàna ny didy folo. Manana ny didin'Andriamanitra ozy izy. Miverina zany mafisina tsara mihitsy satria zava-dehibe loatra izay zavatra izay. Dia ireo zany no antsoina hoe haresy ary mbola haresy. Ahoana izy teo? Ary haresy azy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Zay zany le toerana misy an'ity fiangonana Efesosy ity zany. Fantatsika fa Satana zany dia efa haresy. Io moa adintsika ny resaka le izy teo hoe ohatran'ny miverina kely tary amin'ilay toko 7:12 tsika fa rehefa Jesosy iny midina zany miaraka amin'ny miaramilany satria hiady amin'ny fitsarana sy amin'ny fahamarinana hozy izy miaramilan'i Jesosy manaraka azy dia hiady koa ny dragona sy ny miaramilany zany. Dia inona ny toerana misy azy rehefa raikitra ny ady dia zao ny voasoratra atao amin'ny Apokalipsy toko 7:10 any no resahantsika. Dia jerentsika eo amin'ny 9:7.
inona ny zavatra resahana amin'ny 170 dia izao niteneniny eto 170 toko 770 dia izao no voasoratra. Ary hitako ilay bibidia sy ny mpanjaka ny tany, ireo zany miaraka amin'ny dragona ireo, ireo zany miaramila ny dragona ireo. Ary hitako ilay bibidia sy ny mpanjaka ny tany mba miaramilany tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy ny miaramilany. Miangona zany amin'ny kailany zany ilay matoky sy marina. Ilay tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny miaramilany. Ankilany bibidia sy ny mpanjaka tany mba miaramilany, ireo zany miaramilany dragona ireo. Tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy ny miaramilany ozy izy. Fa ahoana 120 ary nosamborina ilay bibidia mba mpamina ny sandoka, dia ilay manao famantarana teo anatrehany izay nentina namitaka efa nandray ny mariky ny bibidia sady miankohaka eo anolohan'ny sariny, ary dia natsipy velona ho any amin'ny farihitra afo mirehitra solofara izy roa, ary dia natsipy velona ho any amin'ny farihy afo mirehitra solofara izy roa, ary ny olona sisa maty ny sabatra nivoaka avy tamin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly. Maty. Vitany aminy zany, vitany amin'ny mpanaradian'ny Satana sy ny olona rehetra izay nanaraka izany. Dia raha ny bibidia ihany koa sy ny mpanjaka ny tany zany natsipo tany amin'ny farihitra afo sy solofara, dia ahoana koa ny toerana ny mahazo any devoly? Dia jereo amin'ny 110, eo amin'ny 110 toko 20 indray tsika zany, toko 20 110 apokalipsy, toko 20 110 dia izao ny teneniny. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipo tany amin'ny farihy afo sy solofara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary ampijalianandreo manalina mandrakizay ireo. Natsipo tany zany izy vita. Fatany devoly ange zany hoe zany ny azo azy zany, fatany zany. Ahoana moa izy nitsoromotra aminao? Fatany io ho alefany ange izy. Zay mahatonga hoe tena manao izy zao, araka ilay faminaniana manao hoe tany amin'ny Genesis manao hoe ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy izy tamin'ny resaka tamin'ilay menarana Andriamanitra, Satana zany. Dia hoe ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy. Izy anitsaka ny lohanao ary ianao kosa aninona? Anindrona ny omby lahy tongony. Le hoe manindrona ny omby lahy tongony io, anao marary ianao zany izy, ampahory ianao zany izy. Fa ianao kosa nizakazy any etapin-doha satria nahoana? Fahavalo efa resy Satana, itsahanao izy. Ka manana finoana mahereza fa tsika manino? Efa mpandresitsika zany, efa mpandresitsika zany, efa mpandresitsika zany. Manana hery, manana faharetana fa efa mpandresitsika ary mbola aresy. Naika ho vitaina androany any ty lesona ty ndray atao mbola tsy vita indray zany. Dia sorana ny tompo fa ngamba rariva kosa dia vitatsika. Vitatsika kosa ngamba rariva, taitsika rariva dia faranantsika ny amin'izay resaka hoe soavaly fotsy izay zany. Ivavaka tsika isotra an'Andriamanitra ary. Vavaka tsika. Jehovan'Andriamanitra raha io, mankalaza anao izay mideranao ary mamevo ny nahitra anao. Misaotra raha iny amin'ny nahafahana indray nianatra ny teninao tamin'ity eno ity. Misaotra Tompo fa tsy tamin'ny herina nitanjaka fa tamin'ny heriny fanahinao rery ihany. Dia aokarainy fanahinao hiasa amin'ny tsirairay avy hatanteraka ny sitraponao. Aokarainao nisandratra fa izay hihetry. Dia aoka ny teninao ray hitombo ao anatina tsirairay avy. Dia raina ny anaranao ray, kalazainy ny anaranao ray. Dia tahiza ray eo amin'ny tiano ity. Aoka ny sitraponao ny tanteraka aminay. Anaran'i Jesosy, aleluia. Dia aoka ihany koa ray ilay rano zanako ny andrakotra ny ka hiarona amin'ny losy amin'ny ratsy rehetra ny. Ka arovy izay Tompo amin'ny atakiny ilay ratsy. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Ya. Dia efa andao kely vetivety indray tsika ary. Tohizantsika indray indrarifa. Zay fa babay. Ok.